vahoaka malagasy mpiray tanindrazana indrindra ny vahoakany boriboritany voalohany voalohanteny dia manolotra ny teny fiarabana ho anareo ny tenako Andriamanana Randriamanitra Toussaint di BÔLô ny fiarabana atolotra anareo dia ataoko tahaka ny araba mbola tsy nanana ka tsy mijanona raha tsy feno manana araba tompokolahy finaritra tompovavy nandritra ny fotoana lava ny ainako teto amin'ny boriboritany voalohany natsapa ny tenako fa kamboty manandray mandreny izahay maro ny olana menjady ny vahoaka noho ny fitiavany tanindrazana tsapako ny hirifiry iainan'ny olo-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina miaraka amiko diso fantako loatra ny marary ny vahoaka ny boriboritany voalohany ireny rehetra ireny no nanosika ahy andraindraikitra amin'ny fametrahana lalàna ho an'ny soiombonana eny anivon'ny antenimeram-pirenena mila solombavambahoaka vonona sady vanona ary vanona sady vonona ny boriboritany voalohany olona vita sedra mbola vola lalàna mitsinjo vahoaka amin'ny aradrariny sy ny soiombonana ho arofanina sady mpanaramaso ny androm-panjakana mpanatanteraka izay antoko ny fanovana tena izy tadiavin'ity Madagasikara tanindrazana ity iarahantsika mahita tony tapika andrefa-tanàna ireo fidinana ifotony nataoko izaho Toussaint di BmôLô ry vahoaka ny boriboritany voalohany hojerentsika amin'ny antsipriany ireo olana fototra ireo izaho Toussaint fantatry ny maro hoe BmôLô Kandida laharana faharoa dia vonona ny solovava ho anareo vonona ny anolo-dalàna mametraka ny tena fandriampahalemana ho lara-pamehana indrindra ny fiarah-miasa amin'ny tany filaminana solombavambahoaka tsy ho mpanangatanana fa tena hitondra ny etaetam-bahoaka amin'ny alalan'ny lalàna volavolaina eny anivon'ny antenimeram-pirenena ry arivo lahy tsy maty indray andro sy ry arivo vavy tsy mena mijoro eto amin'ny boriboritany voalohany atao anatin'ny adido masina izay nekena ho an'ny firenena izao noho izany izao Kandida laharana faharoa dia vonona ny fanampy sy fanometanana ho anareo hatrany solombavambahoaka miaro ny asin'ny mahaolona ko andao hifanampy ka anao asa vadidrano ka tsy vita raha tsy fanakonana andray hatrany niezaka amin'ny fifanampiana isika indrindra ho arofanina sady mpanaramaso ny androm-panjakana mpanatanteraka izay andrandrano ny vahoaka malagasy manontolo aminay ny vahoaka ny boriboritany voalohany mana fahifanafeno isika hitondra ny etaetantsika amin'ireo olona metrahantsika ny safidy eny anivon'ny antenimeram-pirenena izaho Kandida BôLô laharana faharoa dia manome toky fa hiantsoroka antsakany sy andavany ny adidy apetraka amiko ka tsy hiantsoroka asa-panjakana hafa fa vonona ny hitondra ny etaetam-bahoaka marina mandritra ny fempotoam-piasana koa manainga ny olo-pirenena rehetra raiso ny andraikitra mifao ny adidy tongava mifidy tsaroa fa ny safiditsika anio no antoko ny ampitso tsaroa mandrakariva fa olo-pirenena izao sy anao koa raiso an-tanana ny hoavinao